ry havana malala fifaliana ny miona toy izao azona mizara mofonainy mizara ny tenin'andriamanitra ary maray ny afatra tsara koa amakivakintsika ny andro meny tompo atsika ho aminareo ny fahasoavana sy famindram-po ary ny fiadanana avy an'andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika amen. Alakamisy 5 septambra 2022 ibanjenantsika aloha hevitra hoe miorina amin'ny finoana ny mpiny andeha ry havana idera sy ankalazan'andriamanitra isika. Andriamanitra ny hamindra fo aminay sy hitahanay ambame hampiditra ny tavanay aminay ny izy mifantatra ety ambony tany lalanao sy mifamonjenao any amin'ny jetilisa rehetra ideranao ny fiheren'Andriamanitra eny ideranao ny fiherena rehetra hifaly sy obo ny fiherena samihafa satria mitsara marina ny fiherena ianao. Ny fiherena samihafa ambony tany dia entinao ideranao ny fiheren'Andriamanitra eny ideranao ny fiherena rehetra. Ny tany efa mahavokatra mitahantsika Andriamanitra dia Andriamantsika mitahantsika Andriamanitra ary atao atraza ny vazatany rehetra. Amen. Hallelujah,
andeha hivavaka isika. Ry Jehovah Tompoandriamanitra io, Andriamanitra fitiavana ianao, ary mitarika sy mahay mampiaiky ny olonao ny famonjena ataonao no ny serinao. Midera sy mankalaza anao indrindra ary izay Tompo, malonarinao be voninahitra, ho anao rery ihany ny voninahitra amin'izay rehetra atao, ary isy mandrakariva amin'ny fiainanay izany. Mivavaka aminao izahay, Tompo, maloana ny fahalemenay, dia mangataka amin'ny famondram-ponao, mamindra fo aminay, ary mamelany erikay. Afao izahay, feno ny fananao masina izay hanazavanay ny amin'ny fanambarany teninao, zovakina aminay. Amantaranay ny sitraponao Andriamanitra, anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany ilay mpamonjy anay. Amen. Ny finainao antsika amin'ny teny ity avy namalala dia hitanao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly amin'ny Kolosianina. Kolosianina toko voalohany ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Mivaky toy izao anaran'i Jesosy. Ary ianareo izay olo koa azo fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovan-dratsy no efa nampihavanina ankehitriny tao amin'ny tenany nofony tamin'ny fahafatesana mba hatolony ho masina sady tsy hanatsiny amampondro eo anatrehany. Raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafy orona sady tafatoetra ary tsy mety hafindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay efa renareo sady nitoriana eo ambany lanitra rehetreny. Ary izany nanaovana ahy Paoly ho mpanompo. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray namalala, ho aminao ny fiadanana, dia fiadanan'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika, ilay mpanafitra anao, ilay Andriamanitra tianao. Nofinaina vakina tamintsika teo raha avy nahentsika teo dia ny epistily nosoratan'i Paoly amin'ny Kolosianina. Kolosianina toko voalohany ka ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Milaza any Paoly mivavaka ao amin'ny Kolosianina sy ny fahalehibeazan'i Jesosy Kristy. Tsy Paoly fa Epafra ry avy nanorina fiangonana tao Kolosia. Olona avy tao Kolosia ihany izy ka fantantsara ny zava-nisy niainan'ny fiangonana tao. Toy ny fisian'ny fampianarana sandoka izay mampivily ny finoan'ny Kristiana. Sarotra nefa ry avy na mitory teny amin'ny sehatra ny aviany satria tsy misy mpaminany masina tanina izany. Koa tena nila ny fanampian'ny hafa izy noho izany. Mpiara-miasa amin'ny Paoly moa izy ka naniry fanampian'ny Paoly amin'izany asa fitsinana natao amin'izany. Vokatry ny tatitra nataon'ny Epafra momba fiainan'ny fiangonana tao Kolosia ary dia izao nanoritra epistily ity Paoly. Eto amin'ity teny ity dia lazain'i Paoly ny sehatra misy ny olona tao Kolosia teo aloha. Oloko azy izy ireo, oloko azy izy ireo. Fa iny amin'ny fifandraisana amin'ny Tompo izany. Izany hoe tsy mahafantatra azy, tsy mifampiraraha aminy mihitsy. Ka raha dia hoe mba misy fihaonana aza dia tena mifampihafahafa tokoa. Mbola ampian'i Paoly koa aza hoe fahavalon'Andriamanitra izy io satria ny fahotana izay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny tena fanaona. Na izany aza mampahery ny olona Paoly manao hoe efa nampihavanana tamin'Andriamanitra ianareo. Izany ry avy nafampihavanana eto Paoly toan'ny reto kristiana tao Kolosia rehetra Andriamanitra. Efa nampihavanana tamin'Andriamanitra ianareo. Tokony ho fantatry ny Kolosianina ny vafo rehetra kosa fa noho ny asa fandroratena sy ny fahafoizatena nataon'i Jesosy Kristy dia efa nampihavan'i Jesosy Kristy tamin'Andriamanitra indray ny olona. Mino sy nanaiky an'i Jesosy Kristy. Ka tsy oloko azy intsony ary tsy fahavalon'Andriamanitra intsony toy ny teo aloha. Heverina ry havana fa tsy ho an'ny Kolosia irery izany teny fampanantenana sy fampihavanana izany, fa ho an'izay mihinan'i Jesosy Kristy rehetra koa. Ary zava-dehibe izany ry havana ny amin'ny finoana ananantsika, ny amin'ny finoantsika ny Jesosy Kristy sy ny famonjena netiny fa tonga izy ampihavana antsika amin'Andriamanitra. Ary zava-dehibe loatra izany ry havana. Mba azontsika mandinika ny tenantsika. Raisy izany ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina nomeno anay izay milaza ny amin'ny toetran'ny kristiana tao Kolosia noho ny fisian'ny fampianarana sandoka satria nanao ny tenin'oloko azy izy ireo. Kanefa dia nampirezina izy ireo fa efa nampihavanana tamin'Andriamanitra. Zava-dehibe ho anay amin'ny finoanay izany Tompo. Fa Jesosy Kristy tokoa tonga ampihavana anay aminao Andriamanitra. Hanala ny fahotana izay efitra mampisaraka aminao Andriamanitra. Tompo, mameraka manokana ny tokantranonay aminao ary izahay. Dia anao Jesosy Kristy nandidy sanapaka izany tokantranonay izany. Hitoetra marakariva amin'ny tokantranonay tsirairay koa. Hizara sy hampasera anay amin'ny zavatra rehetra fa manana ny teninao hiainana izahay. Ary manana tombom-mpamonjy miambina anay koa. Vavaka aminao ohatra Tompo, hampahezinao sy hanasitrahanareo marary mila ny vavakay. Momba ny fitasianao ka hitahinao koa ireo
mpitsabo mikarakara izany. Aika anasanareo maraty koa mila ny vavakay. Ampahirizinareo manamanjo, anoanareo marivo sikola sy sahirana. Hita inao ny fiazakazanay sy ny asanay ary ny fikasanay, ny fianarana. Satria ampinizara ho anay mantsy ny fahasoavanao. Tompo apelakempelantananao ny firenenay. Ka hiasa mahery amin'izany fananao masina mba azon'ny tsiraray hatsiary tena azona mampandroso ny firenena. Vavakay dia atao ny anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra mpamonjy anay, nampianatrinay koa ny vavaka manao hoe: Ranay eo izay ny an-danitra, masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaky ny an-danitra. Miono an'io izay anona saza ho anay, ary mamelà ny helikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isa fotoana ry avy nandrotsojana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. I Jehovah mpiaranao, i Jehovah fialofanao amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mamela anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah hiaranao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaranao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Teo n'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.